Vaovao hafa tanteraka kosa tsy manome lanja firy ny fampiroboroboana ny kolontsaina ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto Madagasikara kanefa dia sehatra iray afaka ampiasaina amin'ny fampandrosoana ifotony izany raha ny fanazavana izay noentin'ny minisitra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ambany dia ambany ny tany teti-bola tokany ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina izay manodidina ny 4,100 ka hatramin'ny 700 monja. Mitondra amin'ny fampandrosoana ny anivon'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana nefa ny fampivadiana ny kolontsaina amin'ny fampandrosoana ifotony raha ny hita eo anivon'ireo firenendehibe lasa matanjaka amin'izao fotoana izao toy ny any Japon izay mendrika horantahaka hoy ny minisitry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Vonina amatsy volan'i Madagasikara eo amin'ny fanatanterahana tetikasa mampivady ny kolontsaina sy ny fampandrosoana ifotony ny vondro ny firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF raha ny nambarany. Iverina fa tsy ela dia isy ny famatsim-bola avy amin'ny OIF zany anampinatosika atsika eo amin'ny fampifanarahana izay hoe lafin'ny kolontsaina sy ny fampandrosoana ifotony izay satria azo atao tsara ny varotra izay ny kolontsaina sy ny vakoka malagasy reny azo atao tsara satria mety miteraka asa araka nambara teo reny vakoka reny mety miteraka fampandrosoana amin'ny lafiny ara-tsosialy ary ekonomika fa mila haitsika mifehy azy mila haitsika manararaotra azy ary ny zavatra tsy maintsy ho isy atsoatsy zany satria izy ity moa mialoha ny sommet faratampony zany izay ho atao amin'ny herintaona mikasika ny francophonie dia isy ny famatsim-bola ho ataon'ny OIF zany amin'ny fametrahany eo anivon'ny commune reny ny atao hoe centre culturel. Atsika moa zany ny zavatra misy any hoteninay amin'izareo io resaka rova io zao tsy maintsy amboarina valorisena ampidi-bola ho an'ny commune ary tsy ampidi-bola ho an'ny commune fotsiny fa hiteraka fampandrosoana eo amin'ny Madagasikara misy antsika tika betsaka le toerana manatantara misy rova mandrakamiadana io any amin'ny fatra rehetrarehetra any dia tsy maintsy amboarina reny tsy maintsy atao ny atonga azy ho tena ho lasa hoe fanohitra zany amin'izay fampandrosoana zay izay no tena mazava-dehibe ity fihaonana ity zany. Tafiditra fena ao anatiny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy moa na ny antsoina hoe décentralisation effective ny fampivadiana ny kolontsaina sy ny fampandrosoana ifotony. Nisy ary ny 12 sy 12 jona teo teny amin'ny Carleton Befiloha ny fionam-be iraisam-pirenena mikasika ny fametrahana paikady fampandrosoana ifotony amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina ka ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny FDL no nikarakara izany.